miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga soa indray amin'izao fotoana sarobidy zao. Androanitsika raha havana dia hitondra fampianarana fohy momba ny fahagagana. Alohan'izany zavatra rehetrarehetra zany dia andaontsika hivavaka anakinantsika amin'ny fotoana rehetra mba tena ny sitrapon'Andriamanitra no tanteraka ravana. Andriamanitra misaotra anao zay Jesosy satria volana vaovao indray nomenao anay, volana Novambra Tompo eny miaraka loha hevitra vaovao hoe fahagagana. Alohan'izao farany taona zao dia mbola mapana tena fahagagana amin'ny fiainanay ianao. Eny Jesosy ianao ilay Andriamanitra ary tsy misy afa-tsy ianao no Andriamanitra. Miasa anao mahagaga rehetra zay. Eny Jesosy, ny Baiboly ny soratanao mba ho fampianarana anay mandraka ankehitriny. Tsy miovy ianao ho maly izay nio ary mandrakizay. Andriamanitra velona ianao Andriamanitra, ary izay nataonao tamin'ny il y a 2000 ans mbola ataonao ihany mandraka ankehitriny. Nataonao tamin'ny zanak'Israely mbola afaka ataonao ihany mandraka ankehitriny Andriamanitra. Ampianary zay androany. Aoka ho azava aminay mihitsy ny teninao. Ianao no andrasanay Tompo isaorana ianao indray ty loha hevitra vaovao ty hoe fahagagana. Isaorana ianao satria tahaka ny teny ianao hoe anao fahagagana, mendrasy ianao fa anao fahagagana amin'ny fiainanao mankalaza anao zay ry be voninahitra. Marina ny teninao hoe fa moa misy fahagagana zay tsy hainao tokoa va? Misaotra, mankalaza midera Andriamanitra. Eny, mifona ihany koa eto anatrehanao. Mifona amin'izay rehetra tsy fahamendrehana, mifona amin'izay rehetra tsy fahantakarana. Fa aoka mifanainao masina Jesosy. Ampafantatra anay ny zava-miafina rehetra. Ampafantatra anay ny fahamarinana rehetra Tompo. Eny Jesosy ianao indray no hikasika amin'ny fonay. Aoka ho tany lonaka Jesosy tena aniriny ny teninao. Tena anao pratika ny teninao zay. Tena ino ny teninao marina tokoa izay. Usory ndray mimpanomponao androany Andriamanitra. Tendreo ny vavako tahaka ny vavan'ny efa may. Ianao no antenaiko. Za tsy mahay manao na inona Jesosy, fa manaiky kosa no ampiasainao. Ilaza ny filazantsaranao, itoro ny fahatsaranao sy ny fitiavanao rehetra. Dia mitenena tata malalo fa vonika ianao zay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen. Amen. Arak'izay hoe fahagagana ny loha hevitra ravana dia andaontsika indray tenin'Andriamanitra ao amin'ny Deutéronomie 9:2-20. Deutéronomie 9:2-20. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehovah nanao famantarana sy fahagagana lehibe sady mandoza tamin'ny Egyptianina sy Farao. Ary ny ankohonany teo imasontsika. Fahagagana lehibe sady mandoza ozy izy tamin'ny Egyptianina. Fahagagana nampandresiny zanak'Israely, fa fahagagana nandoza teo amin'ny Egyptianina rahavana. Amin'ny côté adverse zany dia loza le fahagagana. Fa ny amin'ny zanak'Israely kosa teto dia tena hoe famezam-boninahitra ny Jesosy n'Andriamanitra marina tokoa. Ao anatin'izany fantatritsika loatra angambany hoe ahoana, inona daholo ny fahagagana rehefa naniraka ny Mosesy Jehovah Andriamanitra hamoaka ny zanak'Israely tao amin'ny tao Egypta. Rehefa misy an'izay hoe voahiraka Mosesy rahavana dia lasy Mosesy nakeo amin'ny lohan'ny mpanjaka. Dia Farao zany. Mosesy olon'Andriamanitra, Farao mpanjaka rahavana takany hoe manam-pahefana. Fa rehefa teo anatrehan'ny fangatahan'i Mosesy hoe avelao ny oloko andeha anompo dia tsy nanaiky Farao fa hoe andeviko reo ary ny anafaka an'izay fanandevozana ao anatin'izay fanandevozana amin'izay mihitsy no tanjon'Andriamanitra eto.
rehefa tsy nanaiko farao dia nandefa aloha nandefa tahaka ny hoe démonstration atsipazy ny teanao dia nanipoko ny avy any amin'ny côté any farao ny ova bibilava ny tehana fa rehefa avy eo ny tehany Mosesy no nitelona n'ireo tehana anankiroa mivadika bibilava ireo tahaka ny efa maneho hery avy hatrany manao hery sahady hoe niany Mosesy izay momba Mosesy no lehibe sy mahery sy nanaiky farao tao anatin'izany ary namafisiny Jehovah Andriamanitra ozy izy ny fony tao anatiny hoe fanamafisana ny fony fony farao io rahavana ny tanjon'Andriamanitra dia itombony fahagagana anehoana ny heriny ampahitana hoe ain'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra tsisy fahataperana fa asehony mihitsy ny maha-Andriamanitra azy tsy hain'olona fa hain'Andriamanitra ozy izy ny tenin'Andriamanitra izay tao anatin'izay dia nasesisesy ny loza folo ny lalitra ny sahona ny rano mivadika raha namono ny biby fiompy rehetra tamin'ny avandra nisy ny arety mandringana ary ny tena tsy zaka amin'ny farao tao anatiny dia fahafatesany lahy matoa rehetra rahavana ohatrany hoe naningotra tany amin'ny ainy farao mihitsy ny farany natao tao anatin'izay hoe fanamafisam-po zay any amin'ny ainy dehibe amin'ny farao mihitsy ny kitihan'i Jesosy kitihan'Andriamanitra rahavana na tonga anazy hoe mandeha ary rehefa tao anatin'izay dia nandeha ny zanak'Israely napahitany fitia mihitsy hoe nomeny ny Egyptianina vehivavy Egyptianina ny zanak'Israely ozy izy ny volafotsy sy ny volamena mba ahafahana tena hoe manompo sy manome fanatitra tsara ho an'Andriamanitra izany ny antony zavatra rehetrarehetra nisy fiarovanaandriamanitra tanteraka teo amin'ny zanak'Israely izay nanjohan'ny Egyptianina fa tsy nanjohany zanak'Israely tsy voakitika mihitsy ny zanak'Israely ary rehefa tafavoaka tao ny zanak'Israely eny teo amin'ilay nieritreretina hoe eto izay vao tena ho faty teo anoloan'ny ranomasina mena fa nanao fahagagan'Andriamanitra rahavana akoatra ny loza folo izay natao tamin'ny Egyptianina dia mbola nitohy ny fahagagana hoe anao lalana lay tsy hain'ny olona ozy izy teo izany olona mahay manokatra ranomasina tsy mbola nisy angamba tamin'ny tantara rehetra fa Andriamanitra nanokatra ny ranomasina mena mba hamonjena ny zanak'Israely ny tanjon'ilay fahagagana zany teto dia famonjena rahavana famonjena rehefa tafavoaka teo amin'ny ranomasina mena ny zanak'Israely dia ny Egyptianina kosa voatelin'ny ranomasina ka maty teo anatrehan'izany rahavana tafavoaka somatsara ny zanak'Israely ary ny zanak'Israely izay nisy ditra nisy tsy fankatoavana nisy fimonomonomana tao nefa na izany tsy zany ary dia namindra fo Andriamanitra rehefa maty Mosesy rahavana dia nandefa mpanompo vaovao indray izy hitarika ny zanak'Israely hitanareo zany le fitiavan'Andriamanitra tsy mamela ny zanak'Israely ho kamboty izy tsy namela ny zanak'Israely irenireno ho tahaka ny ondry very izy fa nomeny indray Josoa hitarika anazy isy relay foana zany rahavana ny raha mbola tsy tonga Andriamanitra isy relay foana ny mpitoro filazantsara isy relay foana ny mpanompon'Andriamanitra rehetra hitarika ho any amin'ny fahamarinana hitanareo eo anatrehan'izay hoe amoaka ny zanak'Israely ny Andriamanitra tahaka an'izany koa
tahaka an'izany koa nataony tamin'ny Elia. Inona ny antony hoe natsangana Elia tamin'ny fotoanany, natsangana Elia tamin'ny fotoanany Rahavana? Satria mba inony ny olona an'Andriamanitra indray. Na teo ary Jezebely, na nisy mpanompon'Andriamanitra maro ary ny vonoany Jezebely Rahavana, fa nataony hoe hanompo ambala ny vahoaka. Fa rehefa nijoro Elia niantso, dia nilatsaka teo amin'ny fanatitra izay nataony Elia ny afo. Anehoana le fahagagana zany dia fanehoana hoe tena misy io Andriamanitra io, hitarika ny sain'ny hafa hoe minoa an' Jesosy Kristy, fa mpanao fahagagana izy ny mpamonjy Rahavana. Tsy hoe mpanao fahagagana fotsiny, tsy hoe izy anafaka anao amin'ny olanao, anafaka eny zany, fa le amonjo mihitsy, le ino an'Andriamanitra mihitsiny, zay ny tanjon'Andriamanitra amin'le resaka fahagagana Rahavana, zay ny tena tanjony. Ao ane vakitsika koa amin'ny Josoa Josoa, zay nilazaiko teo hoe rehefa maty Mosesy dia Josoa indray nitarika ny zanak'Israely. Josoa 7 Rahavana, dia eo amin'ny 15 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Josoa tamin'ny olona, manamasina ny tenanareo, fa raha mpitso dia hanao fahagagana eo aminareo Jehova. Fa manamasina ny tenanareo. Mila masina zany, mila manao ny sitrapon'Andriamanitra. Zay ny takin'le hoe ho tanteraka tokoa le fahagagana, mila manaraka zay tenenin'Andriamanitra. Eo amin'ny 7 amin'izay Josoa 7 zay ihany. Ary hoy Jehova tamin'ny Josoa, anio no anandratako anao eo imason'ny Israely rehetra, ahafantarany fa tahaka ny nombako an'i Mosesy nombako anao koa. Tahaka nombako an'i Mosesy nombako anao ihany koa. Aneo ny voninahiny amin'ny alalan'ny Josoa koa zany Andriamanitra. Dia mbola marina zany, mbola maneho ny voninahiny koa izy amintsika tsirairay avy reto, anaovany fahagagantsika tsirairay avy reto, mba hinony ny hafa Rahavana. Tao anatin'izany hoy Josoa hozy izy, eo amin'ny 15 eo amin'ny Josoa 7 ihany, izao no ahafantaranareo fa eo aminareo Andriamanitra velona. Andriamanitra maninona hoany? Andriamanitra velona dia eo amintsika. Ka horoahany eo anoloanareo tokoa ny Kananita sy ny Etita sy ny Vita sy ny Perzita sy ny Girgasita sy ny Amorita ary ny Jebosita. Ny endrim-pahavalo rehetra zany dia horoahan'Andriamanitra hiala eo anoloantsika tsirairay avy. Hiala Rahavana, izy mampandresy tahaka ny nampandreseny ny zanak'Israely ihany no nampandreseny. Inona ny fahagagana nataony tao anatin'izany? Rehefa nentina ny fiaran'Andriamanitra dia vonakeo amin'ny rano zay hiampitany a Jeriko, nakeo amin'ny ranon'ny Jordana ny tongotr'ireo mpitondra samby fiaran'Andriamanitra. Dia nijanona ny rano Rahavana tahaka ny tamin'ny ranomasina mena ihany. Nijanona ny rano, ny atotan-drano izy tahaka nisy atotan-javatra zany nijanona teo, afaka ny ampitany indray ny zanak'Israely. Ary izany rehetrarehetra zany dia tena hoe ny ponina tery a Jeriko tery ampitany nahalalanyzany tantara zany. Ary raha bajanga Rahavana dia anisan'ino an'izany tantara zany, na anisan'ino ny herin'Andriamanitra. Hoe tena mahery zao Andriamanitra zao, tena mahery. Le fahagagana nataon'Andriamanitra zany dia mbola zay ihany ny tanjona mandraka ankehitriny. Inony hafa ihany koa,
fa velona ny Andriamanitra, velona ny Andriamanitra hatrany amin'ny hafa firenena dia ny aiky ravana, ny aiky falebiazan'io Andriamanitra io da hoe izy nandresy ny fahavalo rehetra. Ka raha hiady amin'io io zanak'Israely manana ny Jehovah Andriamanitra io dia ho resy satria tena lehibe izy zany. Androany dia misarika ny saintsika, ninona ravana mety olana eo anatrehantsika, mbola lehibe, mbola tsy miova ny Andriamanitsika, mbola manao fahagagana izy. Itokio izy ravana fa izy no mpanafaka, izy no mpanafaka, izy no mpamonjy. Raiso Jesosy ho tompo sy Andriamanitra fa tsy miova ny heriny, tsy miova ny heriny, tsy fanasitranana ny ilainao fa Jesosy Kristy no ilainao ao amin'ny fiainanao. Alleluia, alleluia. Zay lazain'Andriamanitra ravana dia tena tanterahany, tena tanterahany. Ny Andriamanitsika tsy mandainga fa zay promesy rehetra dia tanterahany marina tokoa. Ndao tsika maka tenin'Andriamanitra farany ao amin'ny tantara voalohany dia toko faha 9 dia raisitsika eo amin'ny andininy 15. Tsarovo mandrakizay ny fanekeny dia ilay teny voadidiny ho amin'ny taranaka arivo mandimby, ho amin'ny taranaka arivo mandimby ravana. Ny promesin'Andriamanitra zany tsy miova ny heriny, tsy miova ny heriny io tenin'Andriamanitra io. Rehefa izy zay napana tena anao zavatra anankiray hoe anao an'izao na tsy haiko zay promesiny taminao dia tena ho tanterahana. Miravoravo tahaka ny Davida tamin'izany andro zany ozy izy zay tamin'izany andro zay no voalohany nanendreny Davida ny Asafy sy ny rahalahy nideran'i Jehovah. Nisy fiderana rehefa nahita fahagagany Davida, miderany Jehovah metsony anarany, ampafantaro ny firenena ny asany, ampafantaro tahaka ny Rabajanga zao ny lazaiko teo, firenena hafa, ampafantaro ny firenena hafa ny lazany, mijorova avolombelona aza menatra ny lazany fahatsarany Kristy. Hoe zao Andriamanitra velona zao, sao namonjy sao nanafaka mirao azy, mankalazany anarany, saintsainy ny fahagagana rehetra ataony, saintsainy ravana aza misy adinoana. Inona nefa nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao? Nanao izy aza miteny hoe tsy nanao izy nanasitrana ny aretintsika, izy namela ny helokontsika ravana, izy mamoksoa ny vavantsika. Zany fahagagana ny antony havelomantsika androany, mbola fahagagana misy naniry, mbola hoe ho velona androany, fa maty ravana. Tsika raha velona dia tena hoe ho velona, ilaza ny fahatsaran'Andriamanitra, velona anao ny sitrapon'Andriamanitra, ataovy reharehanareo ny anarany masina. Ao koa hifaly ny fony izay mitady an' Jehovah, mitadiava an' Jehovah sy ny heriny, ka tsao mandrakariva ny tavany, tompo ravana. Fa ao no ahitantsika an'le fahagagana, matserova ny asa mahagaga izay nataony dia ny fahagagany sy ny fitsarany vavany. Mpanao fahagagana ny Andriamanitsika, tsy miova izy, mino ravana, mino izy dia ho hitanao tokoa ny voninahitra Andriamanitra. Aza vela izy sakana, aza vela izy andrebireby ravana, ny finoana izay anananao. Fa tany mafy ny satrom-boninahitra ao tany mafy ny finoanao, mba tsy hisiaka ny satrom-boninahitra ao. Tany mafy, mbola miazo io Andriamanitsika io, mbola velona io Andriamanitsika io. Mety maro ny zavatra makafana, fa mamindra fo Andriamanitra, mamindra fo Andriamanitra.
andao ino fa mbola anao fahagagana ny tompontsika fa moa misy zava-mahagaga zay tsy hainy tokoa va raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitra. Aleloia, voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany. Andriamanitra misaotra anao zay, misaotra anao zay tamin'ity androany ity, misaotra anao ny amin'ny teninao rehetra. En Jesosy, na izaho zay nitory ary dia nandray a Jesosy nandray a Tompo tsy miova ianao, tsy miova marina tokoa ianao. Aok'izay hitoetra ao anaty finoana, hitoetra ao anaty fahamasinana, aok'izay ho mpankatoa Jesosy eny finoana ianao no atanteraka ny fahagagana rehetra. Raha tsisy finoana dia tsisy azo atao ozy izy ianao, fa raha manana finoana tahaka amin'ny fotsinam-piara dia afaka mindra tendrombohatra. Zany mamindra tendrombohatra zany Jesosy, zay le fahagagana, zay le fahagagana. Apana raha ho anay ny famantarana sy ny fahagagana rehetra. Ianao ny asa ny fiainanay Jesosy, tsy resaka materiel fa ny zava-panahy rehetra mihitsy, ny zava-panahy rehetra mihitsy ny amintosy anay. Apana raha ho anay ny famantarana sy ny fahagagana. Amoka dia amin'ny anaranao zahay, hiteny amin'ny teny tsy fantatra izahay. Anitsaka menarana sy maingo, anitsaka Jesosy ary na hisotro zava-mahafaty ary zay dia tsy ampaninona anay izany. Ametra tanana amin'ny marary zay dia ho sitrany reny, ho fahagagana ho an'ny jentilisa, ho an'izay tsy mino fa tena marina ianao Andriamanitra, tena miasa ianao Andriamanitra, tena misy ianao Andriamanitra. En Jesosy, mankasitraka amin'ny ataonao rehetra dia amin'ity ray volan'ny fahagagana ity indray dia tena hoe anao fahagagana amin'ny fiainanay tsirairay avy mihitsy ianao, dia rainay mandrakizay ny anaranao. En Jesosy, mety misy zavatra ampanirahanao anay mba ahitana an'le fahagagana. Mety aniraka ianao hoe manova fifadikanana, mety maniraka amin'ny zavatra hafa ianao. Vava ao anatin'ny vavaka ny alalana ny zavatra rehetra mihitsy, ny fifandraisany tsara aminao no ahitanay an'le fahagagana Jesosy ka tehirizy zay. Meo anay ny fanetretena, faolona tena rehetra erahanay aminao marina tokoa, ampifamatorina aminao ny fiainanay rehetra Andriamanitra. Ianao mpanjakanay, tario lalana izahay, tantano izahay, mombanay. En Jesosy, raha misy mbola misalasala dia ianao nikasika amin'ny fon'izy ireo, ianao no amangy ampafantatra ny zava-miafina rehetra marina tokoa. En Jesosy, mamindrafo fiadanana zany ny tianao iainanay zanak'olombelona. Ka ankehitriny Jesosy, raha misy tsy miaina an'izay fiadanana izay dia anaovy zava-mahagaga amin'ny fiainana mba inony ianao marina tokoa fa ianao rery ihany, ary tsy misy afa-tsy ianao, ny Tompo sy Andriamanitra. Ianao ilay mahery, ianao ilay mahay zavatra rehetra, tsy hain'olona fa ianao ataony zavatra rehetra Tompo. Anehoany ny herinao sy ny voninahitra ao ny zanakao rehetra dia deraina mandrakizay ny anaranao, voninahitra ho anao rery ihany amin'ny anaran'i Jesosy. Aleluia, amen. Amen. Ravana mino fa nandray zavatra ianao, ny teny taminao ny Tompo dia raha nahasoanao ny video dia laikeo ary zarao ihany koa. Mety ianao no voakasika androany fa ny fizaranao an'ity video ty dia amonjena fanahin'olona koa, amonjena fanahin'olona koa, mba hitany ny afaka hoe tena mpamonjy io Andriamanitsika io, mpanao fahagagana io Andriamanitsika io. Voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany, mankasitraka feno dia manaraka indray. Tahiny Tompo daholo. Amen.